Ampitiavana sy ampikafaliana ny arapako anareo, toy izany koa no alorako anareo izay sakafo ho karakaraintsika androany. Ny ataontsika androany ary dia katilesy. Reto avy ary ny zavatra ilaintsika: nofon-ken'omby, ovy, farinina, sira, tongolo gasy, kotomila sy tongolo maitso, carry, menaka, atody. Ny hanitra azonao ampiasaina sy ovana araka ny tianao sy izay fantatrao fa mampetiny ianao, fa ireo aloha ny anahy no ampiasaiko amin'izao. Totoina miaraka ny hena sy ny ovy, alefako ny tongolo gasy sy ny tongolo be. Dia mifangaro tsara izy izao rehefa erahanao mitoto. Raha ohatra ianao ka tsy manana fitotoan-kena fa hena efa voatoto no vidinao, dia potsero mamay ny ovy. Araraka ao ny lafarinina eo amin'ny vilia anankiray. Afaka roy tsara aloha amin'ilay tongolo maitso sy kotomila voatetika ilay izy. Asiana sira. Dia manampy carry kely ianao. Fangaroy tsara ilay izy fangaro. Rehefa voafangaronao tsara izy dia volavolainao. Io arakaraka ny itiavanao paoziny. Fa alohan'ny hamolavolainao azy aloha dia aza adino manisy menaka amin'ny tananao mba tsy hiriketan'ilay izy amin'ny tananao. Dia volavolay tsara araka ny itiavanao ny bikany. Fonosanao lafarinina tsara izy mba tsy raikitra izany. Kapohanao ny atody dia asianao sira kely izy io rehefa voakapoka. Mamana menaka ianao. Menaka ao alao afana tsara mba hampienten'ilay izy, fa raha mangatsiaka ny menaka ao dia vaky ilay izy. Ny menaka ao anatin'ilay lapoaly aza adino manisy sira mba tsy hipitipitika ny menaka ao, sira kely fotsiny. Dia rehefa mafana tsara ny menaka dia atsofoka ao anatin'ilay atody ilay katilesy izay voabolabolanao dia endasina. Izy io koa ary raha mbola asianao chapelure, miala ao anaty atody izy ka asianao chapelure dia mety. Fa ny anahy izany izao tsy misy fa atody, lafarinina dia atody dia endasina. Raha mampiasa chapelure ianao dia lafarinina dia atody dia chapelure dia endasina. Eo am-panendasana ianao ka raha hitanao misy vaky kely ilay izy dia asianao atody kely. Anala azy izao tsika fa vita. Ny zavatra patsihifiko anareo rehefa manala zavatra endasina, avelao ny menaka hafana tsara mba tsy hitondran'ny menaka. Izay indray ary ny sakafontsika androany fa misaotra anareo izay nanaraka. Amin'ny manaraka indray tsika mijery zavatra hafa atao. Andram-pionô.